misy olana ara-pitiavana vao fantatry ilay bandy izy fa bevoka dia ny alany dia lasa niteraka aretim-po tao aminazy ilay izy ny teny hoe esory le zaza dia fifa tsy nanala izy sisy aretina mitaiza fa no olana ara-pitiavana io no natonga anazy. Ia, miararantsika rehetra manao ty vidéo ty moa zany androany no nifangatahany maro dia tonga ankehitriny ijoro manoloana ny toe-java-misy ankehitriny tsy hoe tompoko nisitrika sy ny afina hatr'izay araka ny resaka mandeha fa mbola tanatin'ny fofeny dia nezaka nangina kely foana. Eto am-pandohana dia mametraka fisaorana lehibe ho anareo tamin'ny fikarakarana rehetra izay vitanareo tamin'ny FIFA sy ny fampodiana azy. Manaraka izany tsy tonga namaro tena sanatria fa te hilaza kely ny marina tena nisy azoko lazaina ary miala tsiny sahady raha andiso kely ny zavatra tsy marina akory izay efa resaka be nandeha ary manaiky eto anatrehan'ny rehetra sahady amin'ny fahadisoana izay mety vitako ihany koa. Atomboko amin'ny zava-nisy taminay teo aloha ngamba izy izany hoe ny zava-misy ny ainanay tena marina nisy teo aminay sy FIFA. Izay sy FIFA dia kena fa nisy ny tsy fifankazahoana teo aminay sy nisarahana mihitsy angamba ary manaiky aho fa antony avy amiko izany dia miala tsiny sy mametraka fifonana amin'ny rehetra. Tao anatin'izay fotoana hoe tsy nifankazahoana izay nefa dia te hiteny aho fa nijanona ny resaka foana ihany zahay fa tsy araka ny eritrerisareo hoe tena nanadino ny fisiny izy mianaka ary tsy nanadino ny fisiny izy mianaka tanteraka akory fa niara-nitady solution foana izay sisy indrindra ny momba n'ilay zaza dia nanaiky hatramin'ny voalohany aho fa handray ny andraikitra izay vitako manoloana izany rehetrarehetra izany ary sahako nefa no miteny fa izany resaka rehetra izany dia tsy voatery fantatry ray aman-dreny sy ny namany daholo angamba ary nandritry ny fotoana naterahany dia namonjy azy mianaka tamin'ny fotoana nahafahako noho ny asa mandraraha izay tsy miafina amintsika rehetra moa dia kely no fotoana mba nahafahako nakany ary mbola olana taminay koa ny elanelana tena lavitra taminay ary diso ny resaka nolazaina fa tsy navelan'ny FIFA nakany fa nanery azy ary andiso sahady koa ny amin'ny resaka tsy niraraina ilay zaza tamin'ny fahatongavako tany nefa moa inona zareo no antony nandehanako tany raha tsy hijery azy mianaka ary any ampikarakara kely toy ny fitsenana sy fikarakarana ao an-trano ka tsy ho vitako ve ny andray azy nefa za mba any ihany. Taty aoriana indray dia efa nanany eritreritra hanapaka ny hosibiako fa tapa-kevitra hifindra anakaiky azy mianaka ary hitady hosiby indray manomboka ny 10 septambra ity. Misy pirofo mesazina izay mbola voatahiriko rehetra ato moa izay lasaiko eto fa alefa amin'ny commentaire angamba avy eo. Ny resaka indray fa notereko izy hanala ilay zaza dia disoko satria tsy nanery fa mba eritreritra tonga ny anahy satria mbola nandinika ny situation nisy taminay dia niteny azy fa mbola ho sarotra sy ho sahirana izay raha misy zaza nefa moa ny laviny izany dia nanaiky aho no fandavany azy. Manarak'izay dia teny koa fa vatany vao maty izy dia nalala ny reniny fa io reniny io no nisafidy hanafiny izany tamin'iray ny toy ny efa nanafenany hoe bevoka izy ary teraka soamantsara izy nefa tsy nafantatra izany rehetra izany ilay rainy raha tsy efa taty aoriana. Raha ny famiyako tany Madà indray dia nolazaiko avy hatrany ary nanantona teny amin'ny zareo mba hitondra fampiononana sy fifonana nefa dia raokalika araka ny fomba fiteny ngamba no setran'izany ary mbola niampy menasy tanteraka ihany koa. Ary za manokana tompoko taty toerana dia ny alatsinainy ihany fantany vao nahazo vaovao ihany dia niezaka nanantona tany amin'ny toerana avy hatrany fa samy nosakanana tsy hiditra tamin'ny fikarakarana rehetra raha ny resaka avy amin'ireo ray aman-dreny nefa izany. Enona mba hijery azy mianaka ary dia nosakana tanteraka tamin'izany satria
Izay no tenindreo ray aman-dreniny. Izany efa te hiteny fa nijoro foana hatramin'ny voalohany, eny hatramin'ny fanaovam-beloma farany na dia nahilikilika tety sy tery ary. Raha ny resaka antony nahafatesany indray dia vao marina moa araka ny valony autopsie azo avy amin'ny criminel politsay any Arina fa ary kardiaka no antony fa tsy nokasiako tanana na novonoka akory. Manarak'izay dia niantso sy nandefa mail tamin'ny Ongaindambita sy politsay tany Arina ary nilaza fa zany no rainy fa tsy hoe nisitrika tanteraka akory. Ary momba ilay zaza dia eo am-pelatanany zareo zany no manapa-kevitra farany izay mbola iandrasana foana hatramin'izao. Araka ny voalaza teo amboniko ihany koa dia tsy neken'ny ray aman-dreniny FIFA ny fifandraisako tamin'ny zareo na dia nangataka sy mba hiresaka ary mba haneho ny fialan-tsiniko sy fiaraha-ory amin'ny zareo. Ankehitriny nefa rehefa fantany fa sarotra ny hatongavana amin'ny tanjony hoe ody ilay zaza dia tonga izy niandro sy mila amin'izay mba haka ilay zaza. Zareo moa zany tsy afenina fa teo aloha zareo dia raha niresaka efa henoko dia nanao ny ezaka rehetra hodil'ilay zaza nefa tsy vitany angamba dia tonga indray izy no niantso anahy. Dia izay sy izay angamba no fandehan'ilay tantara rehetra. Fehany angamba dia mbola te hiteny aho fa tsy fanamarinany tena ny tompoko ny anton'izao ataoko izao fa mba mampafantatra ny rehetra ny tena zava-nisy fotsiny ary mbola mamerina ny fialan-tsiny tamin'ny fahadisoana tsy nety vitako rehetra dia misaotra indrindra tompoko. Zazakely zao tena mba anatin'ny fahasarotana mihitsy no mangataka izay zany mba hoe iza ny afaka mba hanampy anay fa mitady lalana hoe ahoana ny ampidiana azy fa ilay lalàny Allemagne zany mbola sarotsarotra be. Dia izay efa ndresaka tamin'ny ambasady tany dia ozy ny ambasady tany hoe sarotsarotra ozy ny lalàna ty tsy miteva ny any amintsika natsony ny dadany miavinavina be mihitsy. Io zanaka io zany dia zao koa niteny taminay izy ny larobia zany io rangahy io tonga tao aminazy alohan'ny afatesany lahady io larobia. Zaho izy efa tsy te eo aminazy tsony fa izy misisika be akaty aminahako dia miforcena ohatrany hoe miditra tao zany le boay io nitsofoka tao an-tranony tao larobia lakamisy zoma dia mba nitazomin'ilay zanaka izy zany hoe mba mijanona dia tsy nety fa tsy hay zany izay nataony tamin'ilay zanaka teo na hoe fampiroroana ve sa inona izay no nahatonga ilay zanaka nahazo areti-po sevitra sy ny karazana. Le zaza zany tarainy ihany koa aminay hoe tonga tao zany izy dia mba mitaraina izy hoe mba raisy zaza tsy mandray an'ilay zaza mihitsy izy tsy raharaha iny. Izay zany tsy dia mampaninona anay raha hoe niteraka ary ilay zaza niteraka zanakay tsy sonana mihitsy na tsy nakaotsony koa izy tsy sonana fa izy nandeha nakao indray zay zany mampiasa saina hoe natao iny rangahy io tao ilay zanakay.